raha ny toy ny etsika tanterahan'ny mpampianatra Frama kosa indray tsy tazana nanatanteraka fitsiketsehana teny Anosy Androany ireo mpampianatra Frama ireo tsy nisy ihany koa ny mpitondra ny filaminana teo anoloana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena na eo azy zany tsy mijanona ny etsika ataon'ireto mpampianatra ireto. Efa miroso amin'ny dingana fifampiresahana eo amin'ny ambaratonga mpitondrana samihafa ireo mpampianatra Frama raha nitaritra izay nataony filohan'ny anefa. Izahay moa zany zao efa misy fampiresahana amin'ny tompon'andraikitry ny fanjakana zany hoe efa tany amin'ny primature ny zavatra nataonay efa tonga tany amin'ny présidence ihany koa na zanaty zany tsy mijanona ny etsika ataonay satria izahay mitaky an'le zavatra teny fampanantenana zay napetraky ny filoham-pirenena takinay ary angatanay zay atateraka an'izay zavatra zay ary zany mahatonga zay hoe tsy mijanona intsony zao tolona zao raha tsy tateraka na zanaty zany efa mandeha ihany ny fampiresahana iomaly androany teo anivon'ny présidence na primature dia hijerevana hoe inona ny mahana ny olana ny mpampianatra Frama. Mpiara-miasa aminazy akaika nandray anay na tany amin'ny présidence zany na tany amin'ny primature zany efa misy olo tena matapaka moa zany miara-midinika aminay ahoana ny mahana ny olana. Raha ny androany aloha dia nangingina ny teny anivon'ny ministera satria tsy nanao fitsiketsehana tiany an-toerana toy ny fanaony mahazatra ireo mpampianatra Frama. Zay zany tsy miado rapitso dia efa misy ny etsika atao fa noho ny androany le reny fionana tamin'ny Emoreg reny izay mpampianatra Frama tsy mila mifandonana ohatran'ireny tsy anatrikory hoe dahalo ny mpampianatra Frama rehefa manao fitakina ary fitakina madio tsisy hoe androba zavatr'olona sy ny karazany dia izay zany natonga zay nanomana hoe satria hijerevana hoe sao dia misy mpanararaotra sy ny karazany dia natao ny fandinihana navory daholo ny mpikambana hoe inona ny anaovantsika azy fa rapitso dia mbola mitoy ihany ny etsika maromarotra iraisana zany takinay dia hoe tokony avoaka faran'izay aingana ny recrutement ny mpampianatra Frama zay zany ny voalohany faharoa manaraka an'izay tsy hoavy zao fidiran'ny mpianatra inona ny etsika ataon'ny fanjakana mikasika hoe tsy tokony fandoavam-bola any amin'ny sekolim-panjakana izay zany mahatonga zao hoe eo natin'izay fampiresahana zay hoe atrezany vitan'ny fanjakana fa raha 10 000 poste aloha tsy ampianay mpampianatra. Ho an'ireo ray aman-dren'ny mpianatra dia sarotra tokoa ny mampiana-janaka. 325 dia famoahana le ankizy ny kahie zany zao tena miakatra be koa vidin'ny kahie zanako zao efatra dia 3 mianatra. Dia 125 000 zay ve isaky ny ankizy isandreny ka fa zay aloha zany hoe aloha isaky ny ray aman-dreny dia tsy maintsy aloha le izy. Moa mafisy ny mpitarika ny anefa fa na dia eo aza ny fifampidinihana izay atao amin'ny fitondram-panjakana dia mitohy hatrany ny etsika izay ataon'izy ireo mandra-pahitana maromarotra iraisana.